sakani afauvao izao nataovy an-tsaina ary aoko fantatrao ny olona de mety mandao fa jesorieriany nomany olanao antsoa izy resaozao de zao fa jesorieriany nomany olanao ny zavatra rehetrainy atao andao antsoy ny anarany jesosy tsy atoro anao fa fantatrao lay tsy mafoy namony anao averikomba hotsaronao ny entanao raha mavesatry amiko de aokapetraka aminy izy no miahy izany fiainanao henoy lay feo mimbitsika hoe izao nataovy an-tsaina ary aoko fantatrao ny olona de mety mandao fa jesorieriany nomany olanao antsoa izy resaozao de zao fa jesorieriany nomany olanao ny zavatra rehetrainy atao nanenjikanao kavelompiafina mivontony fonao henoiany zao fetsonay zao izao nataovy an-tsaina ary aoko fantatrao ny olona de mety mandao fa jesorieriany nomany olanao antsoa izy resaozao de zao fa jesorieriany nomany olanao ny zavatra rehetrainy atao andao antsoy ny anarany jesosy tsy atoro anao fa fantatrao lay tsy mafoy namony ananao averikomba hotsaronao ny entanao raha mavesatry amiko de aokapetraka aminy izy no miahy izany fiainanao henoy lay feo mimbitsika hoe izao nataovy an-tsaina ary aoko fantatrao ny olona de mety mandao fa jesorieriany nomany olanao antsoa izy resaozao de zao fa jesorieriany nomany olanao ny zavatra rehetrainy atao fiadanana ny eo anao izany fiarabana izany no mbola entina ao amintsika tsirairay avy ary izany fiadanana tononona isaky ny fianarana ataontsika izany moa no lohateny lehibe ny arahantsika nianatra teto ary mino sy manantenao fa izay rehetra efa hitantsika teo sy renesintsika ary ny arahantsika teto dia hitarika antsika ho any amin'izany fiadanana tanteraka izany satria tenin'Andriamanitra no ny foboasina teto niaraka tamintsika. Mino sy manantenao fa ny famaranana ny fiarahantsika androany amin'ity lohateny hoe tokantrano sambatra ao anao ity dia tena mampangetahetanao tokoa ka maniry fatratra ianao no mba hisia ny fiadanana ao tokantrano. Koa mialoha izany dia andehantsika hiaraka hivavaka.
Andriamanitro ray be fitiavana. Ilay namorona ny tokantrano, maniry ianao no mbola hanome torohevitra anay indray amin'izao hariva izao. Maniry ianao no mbola hanolotra taridalana ao anay mba hanana ny tokantranonay tsirairay avy, fifaliana sy fiadanana ao amin'ny tokantranonay ary fahasambarana. Koa mitenena Jehovah vavonina iainanao hatrany izay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Kelena fatratra mantsy Satana mely sy androdana tokantrano izay miorina rehetrarehetra. Dia mila mitandrina fatratra isika eo anatrehan'izany toe-javatra izany. Mazana mantsy mampalahelo ny olona ao anatin'ny velona sy ny aina ary nivoaka tao anatin'ny tokantrano nisy fisara-panambadiana dia lasa olona izay mpanakorotana eo amin'ny fiarahamonina misy azy matetika izany zavatra izany no miseho. Ary mahatonga fikorotanana eo amin'ny tontolo manodidina azy ary miteraka ny fahasimban'ny taranak'olombelona. Matetika izany zavatra izany no miseho. Ary izay no tena antony andiniantsika izao loha hevitra izao. Fa raha mijerintsika moa ny andohan'ny tokantrano fantatritsika tsara fa tao edeny izany fa nitsodrano Andriamanitra araka ilay voalaza antsika tany am-piandohana tany aloha tany. Fa nanolotra zavatra tsara ho antsika izy dia ao amin'ny Genesis 1:20 izy dia miresaka amintsika hoe ary Andriamanitra nitsodrano azy nanao hoe marofara sy miabetsara ka mameno ny tany. Tsodrano avy amin'Andriamanitra no niorena ny tokantrano mba hanana ny fiadanana izany tsodrano izany. Ka ilayntsika ny miresaka izany. Rehefa nitombo ny taranaka dia nilaza Andriamanitra amin'ny Genesis 2:2-20. Genesis 2:2-20 dia nilaza Andriamanitra. Izao ny voalaza hoe ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany. Izao ry havana malala, efa programan'Andriamanitra mihitsy izany ity tokantrano ity mba hitombony izany taranaka izany ho amin'ny fiadanana tanteraka. Izany hoe miteny amin'ny tanora izany isika eto hoe mikasa norina tokantrano, mila fiomanana satria nahoana? Miala ao amin'ny tokantrano ray aman-dreny ianao dia mikambana amin'ny vadinao. Ka noho izany dia mila miomana isika. Raha ohatra izao ka misy olona maniry ianao na dokotera dia tsy maintsy mianatra tsara izy ary manala baccalauréat dia mahazo ny diplôma bac izy dia miditra ny université dia mianatra momba ny médecine mba ho mpitsabo. Raha te ho mpitsara ianao dia tsy maintsy ohatr'izay ihany koa mianatra dia maka baka dia avy eo manohy ny fianarana amin'ny anjerimanontolo mba hananana izany lisansa ny droit izany na ny maîtrise ny droit izany. Dia tsy maintsy atao izany, mila fiomanana izany ianao. Eo amin'ny fanambadiana nefa nitsy matetika dia atao ambanin-javatra satria ve tsisy diplôma. Fa kanefa dia mila miomana izay rehetra ho amin'izany. Ary mila marina fa tsisy sekoly fanaovana an'izany fa ao anatin'ny fiainanao ao an-tokantrano ianao, fanabeazana izay raisinao dia mila fiomanana ianao. Mila miomana amin'ny ara-batana ianao. Mila atao izay ahasalama tsara, ho tehirizina matanjaka ny vatana, manao fanatanjahantena ara-dalàna ary fanatanjahantena tsy mahasoa akory fa le fanatanjahantena mahasoa. Misakafo ara-pahasalamana, mila miomana ara-batana, mila miomana ara-tsaina, miezaka mianatra mampitombo fahalalana, mamaky boky, manohy, manatratra tanjona eo amin'ny fianarana mba ho tezaina tsara ny saina hiatrehana izany ho tokantrano izany. Tsy mety izany atao hoe efa vita izay ny baka, efa vita izay dia hijanona fa andeha hanambady. Tsy mety izany fa dia izao manohiza fianarana, miomana, mamolavola ny sainao. Ary fanohizana fianarana ny tsy voatery hoe
ho an'ny ampianarana foana ianao vo afaka hianatra fa ao anaty tokantrano azy ianao afaka mianatra na de efa manambady azy ka de ilaina zany mikarakara tsara ny saitsika. Mila miomana ihany keo amin'ny lafiny ara-piarahamonina satria tokantrano ratsy orina izany tsy mahay mifandray aman'olona manahirana de manahirana zany ka dia atao ahoana moa hoe ny zanaka ao mivadinao miaraka aminao 4 ora nefany dia fifandraisana tsy salamany ao anatiny zany manahirana zany ka de zao zany raha ohatra ka karazan'olona mivindavinda ianao de mijerevy ianao fitaratra mba azahoanao tsara mila miovy ianao mba tsy tokantrano mivindavinda ny tokantranonao. Raha toka olona tsy de zatra mitsiko loatra ianao eo amin'ny fiainana de mijereva ihany ianao fitaratra de mianara mitsika mba ho tokantrano feno tsikitsiky ny tokantranonao ary mba olona manana tokantrano mahafinaritra ny miaraka aminao. Mila fiomanana koa nefa ny ara-panahy. Ny ara-panahy tena ilaina satria io ny tena fototra mahasambatra ny tokantrano izany ara-panahy izany. Ry tanora, misarika ny sainao aho fa misy olona diso hevitra anambady aho fa manambola be izy tsy atompoko tsy izany mihitsy tsy mifananana vola no vola ny entinao anambady vola no hidiranao anatin'ny tokantrano manimba zavatra izany tsy hoe akory mampalahelo ahy izy de anambady azy aho fa tsy mety zany zavatra izany eo amin'ny fiainana. Mila tsara orina ny tokantrano izay irosonao sy ho atsanganao. Raha vola tokoa moa zany natao fototry ny fanambadiana ka zay ny antony idiranao. Ny vola ne mahavidy fiara tsara tarehy, ny vola mahavidy akanjo sy fitafiana fa tsy mahavidy fifaliana sy fahasambarana. Ny vola afaka mividy trano fa tsy mba afaka mahavidy toromaso tsara izany. Ry havana malala, tsy mahavidy fahazotokomana na de mahavidy sakafo aza ny vola ka noho izany tsy afaka hianteherana ny fanambadiana ao anatin'ny vola. Ka noho izany de ilaitsika ny miomana ho an'ny tanora zay hiditra ao an'izany fanambadiana izany. Mila miomana amin'ny lafiny rehetra isika ary eo amin'izany fiomanana izany indrindra araka ilay voalaza teo ny ara-panahy dia misy torohevitra natao an'ny lehilahy ity izay ao anatin'ny tokantrano. Izao ny voalaza ny Efesiana 5:5 Efesiana 5:5 dia zao ny fanambarana: ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy. Io fitiavan'i Kristy io manahoana moa izany? Ny fitiavan'i Kristy dia tena fitiavana lalina tokoa. Misy karazany maro ny fitiavana: ny eros sy ny filia, ny storge ary ny agape. Ny fitiavan'i Kristy dia fitiavana tena mahafoy ny ainy hamonjy. Izay ny tokony hitiavanao ny vadinao raha lehilahy. Ho anao vehivavy de manekena vadinao tahaka ny tiavan'i Kristy ka tahaka ny anekena ny Tompo. Efesiana 5:2. Izany ny torohevitra. Miaina miara-miasa zany ny vehivavy amin'ilay lehilahy fa tsy ny lehilahy de mandeha amin'izao fotsiny na de izy ary no lohan'ny fianakaviana fa mpanampy tandrify ary mila hevitra amin'ny vehivavy ny lehilahy ary ny lehilahy kosa, vehivavy kosa de mila manaiky ao anatin'izany satria misy fankatiavana feno tahaka ny fankatiavan'i Kristy ao anatin'izany lehilahy sy vehivavy izany. Ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka ihany koa ray aman-dreny de mitahona antsika ry ny Efesiana 5:4 anaka manekeny rainao sy ny reninao ao amin'ny Tompo fa marina izany. Manajany rainao sy ny reninao fa izany ny didy voalohany misy ny teny fikasana mba hitasoa ianao ho amin'ny andro maro amboniny tany
Ary ianareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo fa dia izao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Izany ny fifandraisana feno tokony misy ao. Ny mpanampy dia tokony raha toy izantsika ny Efesiana toko 4:9-5 sy 7 teo iny, raha toy izantsika ny vaky teny dia mitaona ny mpanampy, mitaona ny mpanompo hanaiky ny tompony ihany koa. Izany ny soratra masina. Dia ny tompoko tokony hikarakara ny mpanompo tahaka izay ihany koa araka ny soratra masina. Izay zany ny tokony ataontsika. Mifampikarakara isika, mifankatia isika araka ny voalaza ny soratra masina. Dia Andriamanitra dia manoro hevitra antsika mandrakariva. Misy sosokevitra vitsivitsy ireto mba hampiorina tsara ny tokantranontsika. Ao amin'ny Efesiana no hitantsika teo izay manoro hevitra antsika tontolo ny tokantrano. Fa izao kosa ny sosokevitra omena. Andeha ataontsika hoe didy folo izy ity, dia omena antsika mba ho raisintsika, ho tehirizitsika, mba ho arahantsika, mba hisiny ny fifankatiavana ao anatin'ny tokantranontsika. Izao ny voalazany. Aza manenina ny amin'ny nanorenana ny tokantranonao. Aza manenina ny amin'ny safidiananao an'io na manao io. Ny faharoa, aza mamerina ireo ratsy efa vita tany lasa taloha tany. Aza averina izany. Fahatelo, mikolokolo ny fifandraisana ety dia ety ao anatin'ny tokantrano. Ary ny fahaefatra, ratsy ny tsy mifampiteny ao anatin'ny tokantrano. Dia mampalahelo tokoa izany fa ankehitriny ary efa tsy mifampiteny izy dia any amin'ny Facebook izy ao amin'ny efitra ilany ao ny anankiray no miteny, dia ao amin'ny efitra ilany anankiray no miresaka anaty Facebook. Fa ratsy ny tsy mifampiteny. Ny fahadimy, aza mifanafinjavatra ianareo. Ny fahaenina, aza misara toerana ela loatra ianareo mpivady, fa mahatonga ny fakapanahy azo vahana izany. Ary ny fahafito, mahaiza mamela heloka. Ny fahavalo, aza dia mampitahana vadinao io loatra amin'ny hafa. Ary ny fahasivy, aoka irahina tsara ianareo. Fa ny fahafolo izay amarana azy kosa dia izao, aoka i Kristy no fototry ny fiainana ao anatin'ny tokantrano. Voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Salamy 7:120 toko sy ny malaza izany. Raha tsy Jehovah no manao ny trano, dia miasa foana ny mpanao azy. Ka aoka zany ny mpivady hiara hivavaka, ny mpianakavy ihany koa hiara hivavaka. Ka raha misy ny olana dia tsy mifanometsiny fa mitady vahaolana ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny tasy ny tokantrano tsirairay avy. Ka tokantrano feno fiadanana ny tokantrano. Tokantrano hitombo amin'ny fifankatiavana ao amin'i Jesosy Kristy ny tokantrano, ary hiankina tanteraka aminy ny tokantrano tsirairay avy. Amen. Andriamanitra misaotra anao izahay fa lalam-pamonjena ho amin'ny fiadanana natolotra ao anay nandritra ny fotoana niarahanay ary. Tamin'ity androany ity dia tianao ny tokantrano efa naorina teo aminao mba haharitra ao anatin'ny fiadanana tanteraka. Mety misy ny olana maro fa natolotra kosa nefa ny vahaolana tao anatin'ny teninao. Koa ampio zay fa na eo mba hatsiaro ireny vahaolana ireny ho ampiarinay ao anatin'ny tokantranonay, ka dia ho tokantrano anjakan'ny fiadananao dia ny tian-tany sady any ny tokantrano tsirairay avy. Petraka eo am-pelantananao ary ny fiainan'ny tokantrano ny sambatan'olona. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana ny vavaka. Amen.